Siambolonandavina ny velomin'ny tapaporoany Christophe Rabearmanana miaraka amin'ny Nirina ny Folatiana Ratsoelosoa ary Tomona Fitiavana. Nandray feo 4 nandrindra ny lafin'ny teknika Dida Montero. Tompon'andraikitra sy mpanatotosy tapaporoany. Aiza koa raha misy mbola tsy tonga ihany nefa izao efa mivaly sy fefany. Ny olona vera angamba tsy nazakazaka fotsiny fa hoe tara nefa izy mbola tsy mipoitra ihany. Nefa trano fianarana koa tsy azo idirana raha toera tsy tonga ny mpampianatra nefa zaho tokony mbola merina mamaky lesona kely aloha. Aloha ka sisiny ery aloha dia iny mipetraka mamaky lesona ka hitsatsirika eto fotsiny ve. Tiaona lesy anga tsy tonga raha misy mbola tsy tonga lery mety tsy ho avy-tsony angamba matoa mbola tsy mipoitra ihany hatramin'izao. milay kosa izany raha tsy tonga eo iny sady za zany mbola kamo mianatra mihitsy amin'izao. Ay ve tsy za rery ny kamo amin'izao ary aiza raha adiny mbola tsy tonga tena ohatran'ny mbola tsy tazako teo lery tika lery ty sepitra be tiako. Kazakaza daholo rada za ihany ty efa mbola tsy miditra akory nefa za efa mba niazakazaka mihitsy fa hoe tara. Dia ahoana ry bainina nareo koa moa efa tara lavako. Hita hoako dia ahoana lesy ary sepitra be mihitsy ane laha zany anga niazakazaka be mihitsy. Nareo ihany fa kilasy de examen dia tsy mahazo manapaka ko. Baka mbola roviana zany koa nen'le ty nieritreretina sahady eo. Ny premier trimestre ary ty mbola tsy tapitra koriko. Izao mihitsy ary no fanararaotana manalazy fa rehefa kaiky ny baka anie ka terendra-bofy sy rabainina hianatra foana ao an-trano marina aloha izany teny ry izany fa le tsy maharaka ao am-pianarana mihitsy angeny tena manao ainina be. Tsy mikoty amin'ny baka lesy io na mahay be lahy ao am-pianarana na tsia. Manao faradoboka amin'ilay fotsiny rehefa kaiky izany dia efa milamina andoranga anao baskety rehefa tsy tonga izay iny raha misy iny tsy tonga tsony mihitsy iny. Mety mihitsy izay an'lahy izay. Ndao ary ry ala fa tsy ndao ary za marina moa izany dia ohatra ny manaky ambokiny fotsiny azy ataon'ireto namako reto kanto nefa izao ry mbola miana desona be mihitsy tena endry izany raha tovavy tena andeha any amin'ny trano famakiam-boky aloha fa inona fotsiny izany atao eto mandra-pahatonga any amin'ny folo. Nibetsaka indray izao ry kalako sy ny tariny amin'izao efa reny lasy reny mihitsy ry zareo. Inona koa ary midirako amin'izay ataony any ka efa miaraka amin'ny zareo iny koa rato ary tsy hitako nahatongavany teo. Za koa variana ny anadesona tetiko. Iny fa mierika aty fa aleo no tsy jerena fa fantatra be hoe manara-maso azy aleo mihitsy aloha reny andeha lavidavitra ny foiany eto rato. Andana aloha ny solakazy dia manganao rano vetivety azafady. Anakobanako an'ireto lambo reto fa miandry ty atoandro sadika.
Tsy tiako mantsy rehefa mianatra be indray vao elongeleniko. Otsy, fa ngamba raha tsy vita neny ihany ireo lamba be ireo hatramin'izao e. Ka mbola niantsena sy nanokona sakafontsika atoandro rehetsy zay avy vao nanasa fety. Hay ve ka aleo ary aho izany aloha hisolo akanjo vetivety dia hanampy aneny vetivety fotsiny a. Dia mba sarony kely rehetsy ilay vary eo rehefa ritra vany ihany ry mantsy. Eny ary aleo aloha lanaika an'ity tablety dia atsaka fa mbola maika miherindesina indray. Oy, ve izao efa miraika ambin'ny folo sasany. Efa nisaroma koa ilay vary fa efa ritra fa eny menu sommaire neny a. Eny e! Andeha atsaka vetivety aloha so midy eo ihany ny fatsakana. Soa ihany koa fa tsy milahatra ny fatsakana rehefa atoandro ohatran'izao e. Fa raha izany angamba dia tsy hahavitanao famerenan-desona eto. Sady raha tsy diso mbola misy eto nohon'ny izay ihany tavela fa tsy vitako tamin'ilay indray alina iny. Ohatry, ka tsy rokolona sy nama very tsy alohako retsy. Izay hono reto mbola tia foana nefa fa tamin'ny 1 no niravo. Raha tokoa dia manaiky ifampitaritarika amin'ireto. Tsy ao an-tsaindry zareo reto angamba fa kilasy d'examen izao ka vidiana lafo ny fotoany. Aleo aloha ity fianareo vao atsaka eo ka sao hitandreo io. Tiany eny ilay rano misaotra retsy. Ary angano lahatra tany no ilahely ndry vao tafavety. Lahatra kely. Aleo ny manakoban-damba vetivety dia zando ohatran'ny varitsika. Dia rehefa vita ny ataoko dia tonga manampy an'eny eo aloary ny vary dia indria tonga dia minana. Sarony ataovy mafana fotsiny indri mantsy mbola hianatra ka tsy hahavita famerenan-desiny eo raha mbola hanampy aheto indray sady tsy dia betsaka koa nge reto lamby reto e. Eny ary aleo aloha arako fotsiny dia finosiko daholo aloha dia hiala-desina mandra-pahavita neny andreo e. Tsika very ny samy atao trano ihany dia tsy araka isakafo akory. Eny ary re anako mahalala fomba mihitsy nge ty zanako ty. Endriny mandeha tsara ve fianarandreo? Mandeha tsara aloha hatreto e. Fa ny mpampianatra anay eo tsy tonga tamin'ny maraina ary neny. Nefa misy eti-mody izay tsy azoko tsara ny fanaovana azy. Za mba nanantena hoe anontany Andramoseny fa izy tsy tonga akory. Mba mety nisy zavatra tsy azony ialana angamba tany re tsy matoa izy tsy tonga. Na zany aza ary neniko. Farafaratsiny izy nampilaza ny tompon'andraikitry ny sekoly sady izay ny hanala fanadinany koa mondry retsy hanala baka amin'ity. Ary adinony mihitsy eny izany. Tsy hoe adiniko retsy fa tsy tao anatin'ny lohako mihitsy. Mba zany kosa vetivety izy izany hitako. Nianara tsara anaka ka mba lova lehibe atolotra anao za mantsy tsy dia manana fananana be dia be avela ho anao dia tokony izy ohatrany no fahendreny fananananao hatramin'izay misaotra ry neny aza matahotra neny fa tsy maintsy ataoko izay azoko any baky io amin'ity taona ity. Mahatoky indry retsy fa ao am-pianaranay ao ary neny ohatra ny tsorotra amin'izany fanadinana izany akory ny ankizy. Izany ve? Dia tandre moanaka sao vao tariky ny namanao amin'ny zavatra tsy mahasoa ianao Za ve? Ny fianarana aloha nataovy lahara-pahamehana amin'izao. Zao taonanareo izao mantsy no fotoanan'ny ankizy miala sakana. Izany hoe misy zavatra manelingely amin'ny fiainanareo amin'izao ka izanareo alana ilay izy. Dia izany no mahatonga ny ankizy amin'izao hanandrakandrana azy ny tiany atao rehetra.
tandremo dia tandremo re anako. Misaotra ry neny amin'ny fananarana omenao aza matahotra ianao fa hoendry tsara. Tena marina mihitsy izany lazaineny izany. Rato. Arina tia mahavariana sy mampiseto anao anaka. Arinona le lazainao farany teo? Mieritreritra amin'ny fiainantsika ary neny malahelo anao koa hoe ianao rery miady amin'ny fiainana ikatsahana izay ahasoa. Indry koa izany. Aza miasa saina amin'izany rehefa izay ahaizana amin'ny fianarana fotsiny atao. Na izany azako. Efa izao no anjarany men'Andriamanitra dia tsy maintsy toaviny. Ohatra marindresaka teto tsika mianaka marina. So dia tareto ndriko fa mandehana amin'izay aloha miomana fa aleo za ihany no andamina an'reto lovia avy nihinanantsika reto. Eny ary. Aleo aloha andeha haingana fa sao dia tara tio ka ny ankizy mantsy efa lasa daholo. Kanto, mba andraso aho. Tena rato tia marina. Izay avo tsy efa miala tsony androany. Maninona koa nefa ohatra ny mpiara-mianatra rehetra dia maninona. Aiko ianao mbola taraiky aty. Andao haingana fa ny ankizy nefa lasa ny daholo Mandehana mora rery kanto fa ny prof de sim antsika ary mbola hitako ao amin'ny branao Izany? Ie. Fa vadika aloha ny resaka Ary ny ry mahay be Ianao koa dia be dokadoka ohatra n'iny. Zavatra efa nataontsika kosa ny ireny. Resaka resaka be fa izany tsy nahalala. Na izany kosa azako. Aiza ve dia ndry foana no mahazo noty ambony ao am-pianarana. Sady amin'izay amin'ny taranja rehetrarehetra mihitsy. Nefa ny ambany be daholo ny noty. Izany? Nareo kosa ny loza nareo ny tabataba fotsiny ao am-pianarana fa tsy manaraka ny fanazavan'ny mpampianatra. Rado mila fifatoana izy amin'ny mianatra izany. Aiza kosa ny dia hoe mitabataba fotsiny no Hitako. Zara tsy mitabataba izany fa reny namako reny no miresaka fotsiny ao am-pianarana ao dia tsy maheno mihitsy izay mipetraka any aoriana any. Fantatrao ihany moa izany ka maninona raha mifindra toerana. Sady tsika ny anara-fanadinana rado mila miezaka tsara aty am-boalohany fa raha izao voalohany izao tsy maharaka dia ho taraiky io. Tena marina mihitsy izany dia ifindra eo akaiky ny kanto izany no hipetraka dia amin'izay mahay be koa. Maninona? Efa misy mipetraka eo akaiko sady ny toerana raha teo efa feno. Mbola misy toerana hafa malalaka ny ao am-pianaranao Ka eo akaiky indringa ny tiako hoe amin'izay mba mahay be koa. Aleo aloha tambatambazana. Fiarana tezitra anao fihetsiko teo tena mahatezitra mihitsy. Sady amin'izay tia maso ny ankizy be dia be ety. Oay marina. Lasalasa ny vavako. Tsy tianao ny maso ny ankizy be dia be. Mila mihetsika lararado efa hoe azafady ao fa tsy ataoko intsony tena lasa izy marina fa tsy nenony akory ny teniko. Tonga ty amin'ny tera ihany tsika ty nefa rado mbola tsy hita ihany. Lasa nampiresaka nikalakanto any izy izay tato ato izay mantsy izy dia manara-maso an'iny foana nataony antondrarany. Hay ve nisy an'izany ary tsy arako indray izy izany. Taraiky be koa ny feedback-anareo izany Ka tsy azo taim-bavany ve iny? Sy mba endry be iny ve ny dia ho adalaina? Za miainga an'izany ny lahy. Fa taiza foana ty ty maninona ary ratsorina aminay no marina fa tsy miala ilany ohatran'ireny. Tantareo aminay aloha ny taim-bava azo ny latany. Tantareo aminay marina ve lesy
Rehefa fantatro reto sahady hoe nidresaka tamin'ny kanto nefa ngereto namako reto mihitsy no tena tsy tiany kanto tsy maintsy ilana fiheverany ity fa hanimba zavatra. Tena tiako ane izy amin'izay sa ikanto izay mbola tsy fantatra hoe ho tia asa tsy tia. Teo ihany zany rangahy. Arina mahavariana an'lahy eo sa niatra manaina mihitsy ny moral azony lahy tany. Ny aza hitako mampalahelo ahy lesy lahy ty radoka. Aza mitony manrandrana tsy manendrika ny tena lesy sa lahy tiako efa nivadika ty sipa manao zipo. Tsy misy an'izany eo ary manginonareo rangahy fa makadilo sofina be nomeno anareo ndao anantony ery amin'ny ankizy ery amin'izay fa efa miantso rakatalina. Reraka zany mafy be koa mikotrana fanaovin-drano seto. Marina raha vita tsaka tsony avy aty. Ny razo koa izany mila tsy ho afa mamindra mihitsy. Kanto mba andraso fa lalany iraisana ihany Tia indray razo fa manaraka. Inona indray zao lazaiko amin'ity raha mbola liresany tamin'ny maraina ihany averiny amiko. Efa ndeha hodingandry izany. Tsy aleo aloha makaina kely etsy amin'ny zaridaina izy sady miresadresaka. Fa tsy tezitra amiko tsy mivelo kanto Ody mihitsy za io zao ka tsy manam-potoana hipetrapetrahan'izany ana reraka azy. Ny rarahako mbola be dia be miandraka. Ny ento-mody koa mbola be dia be. Endry rangahy ty sipitika tsy azo ahodina mihitsy ny lohany. Ahoana re zany ny fomba iresahako amin'ity fa afaka manoro amin'ny fomba fanaovana an'ireny ento-mody ireny marina velo kanto rehefa misy fotoana amin'iletsika malalaka ireny faroviana moa tsika ny misy fotoana malalaka amin'ny laka misy ariva. Andraso alamiko no fandaharam-potoanako dia 8 eo ihany misaotra mialokery kanto vonina hianatra be amin'izay manomboka androany. Tsy anaiko reborebe nireny namako reny tsony Tsary izany rehefa mahatsapany tsy mety ianao. Fa veloma aloha ianao fa hito ny fivilianana makany aminay sao dia aterina alondry bedy mamana eo ako mandra-piona ianao. Veloma arindry raha-pitsondray. Matory amin'izay retsy ry kanto fa efa alina loatra ny andro tsy ampitoromaso eo ndry ka rary ny farany raha-pitso maraina iray toy izana izay tsy vita. Eny reriny eny efa mamita kely an'ity sisa dia atory. Za alohany dia atory fa tena efa mahavesatra izany masoko izany ka ny andro koa te efa misivy sasany alina sahady. Eny re soava mandriny eny dia tsara mifo indriko re tsy toraka izany dia aza mijanona ela loatra eo tsony eny re fa ndeha atory koa re za io raha-pitsy mamerindesina sisa. Tsy mety mahita atory koa zany fa any amin'ny rato foana ny eritreritro. Tsy afaka ato an-tsaiko mihitsy ilay teniny tamiko tamin'ilay notiny. Vonina hianatra be amin'izay manomboka androany. Tsy anaiko reborebe nireny namako reny tsony tiako ianao rato vo maika mampitombo ny fitiavako anao sy ny fiovanao izany. Nefa arehoana ilay teniny eny. Mianara tsara anaka fa
io ny valova lehibe atolotra anao. Za mantsy tsy dia manana fananana be dehibe avila ho anao, dia toy izao trano fahendreny fananananao hatramin'izay si fangamo midika tsy fahendreny izany mbola nampiny koa aza hoe tandre moanaka so voatariky ny namana amin'ny zavatra tsy mahasoa ianao ny fianarana aloha nataovy lahara-pahamehana amin'izao. Izao taonanao izao mantsy ny fotoanan'ny ankizy miala sakana, izany hoe nisy zavatra manelingelina amin'ny fiainanareo amin'izao ka ezahanareo alàna le izy, dia izany no mahatonga azy anandrakandrana izay tiany atao rehetra. Tandremo dia tandremo re anako. dia ahoana kirikoloana? Dia ahoana le? Navita devoir angandry? Tena tsy navita. Izy film amin'ilay be koa maly dia tonga dia taraiko teo ako. Sady za efa nijerijery an'iny ihany fa ohatran'ny sarotra be dia kamo ako. Ny ako aky dia tsy misy zavatra fantatro amin'iny devoir iny. Nefa ne iny Ramse iny misava devoir be hitako. Sady sika ao arindrinao no tena tsy tia fa ny any aloha ohatran'ny zavain'le riako. Dia ahoana e? Inona izao mifika amin'izany? Aleo aloha tonga eo raha dia hita eo ihany ny atao e. Sady efa iny koa le ry. Dia ahoana ry izy roa? Dia ahoana letra e? Iny izany ohatry ny mahataitaitra anareo vao maraina izany e. Navita devoir ve lahy ty e? Vita fa kelikely ihany e. Le izy koa sarotra be dia tsy vita hatramin'ny farany e. Avitra ihany le sika ardina. Taira aloha avoaingana mba andikanay fa izay inge ty tena tsy navita mihitsy na dia kely azy. Aingana marina fa sao tonga eo ihany ny Ramse inko. Dia ahoana izany raha kobon-Ramse hoe mitovy ny devoir antsika e? Antsikobon'izany le tsy io tsy miara-mipetraka fotsiny tsika avy eo fa misaratsaraka. Sady izy koa ve amaky be an'io hoe jereny fotsiny ny kahie hoe navita sa tsy dia izay. Marina mihitsy le izany tsikobon'izany io. Izay izany ka. Io adikao ary za aloha hijerijery izay nataon'ny ankizy ihany. Manao ny kanto? Hoe ky mba hojereko ny nanaovandry an'ilay devoir nomena antsika iny. Ny amantsy be dia be ny tsy haiko dia tsy vita hatramin'ny farany e. Tafaniova marina raha izany fa efa manao etomoto fa tsy toy ny isan'andro intsony. Ty ary misaotra. Sambatra kindry kanto fa nahavita hatramin'ny farany ka. Ay e. Sady milamina be izy zany rehefa izao izy diso mihitsy. Roviana ry za vao havita ohatran'izao e. Koa efa nomendra misery io dia tsy maintsy nezahana amin'ny fitainana saika tsy vita ary rehefa ikirizana rato ny zavatra iray dia vita foana. Marina ki izany fa sao adin'ny kanto le raha pitso afaka ny ampianatra ihany vendrisa hoe ahoana? Afaka rehefa vonina tsara ianao ka fa zao raharaha ihany any afaka manoritoro anao izay haiko mbola be dia be mantsy ny zavatra ho ataoko. Misaotra mialoky iry kanto tsy misy tokony isaorany Saika ratsy le teo iny tsofa nisany rarado nandikana devoir fa ratsy izany. Tratran'ny nampianatso ray aman-dreny teo indray angamba. Hita ho lesiko. Sady sika efa nahazo avertissement raha teo. Indra miseny koa any ohatra misy rivotry izany. Hitako. Ko ratsy zazakely rangaka mbola safaina devoir ihany. Tsy reveko mihitsy mifika an'iny. Ary tsy mahafaty antoka ihany ka le manao devoir raha ohatran'ireny
Mba nanao kely indray le ty tamin'iny dia be taim-bavy eo. Fa misaotra an'lahy ihany aloha radina dia izany aza. Za indray le mahavoa le ty rehefa mba havotana. Maninona? Tsy mba mahay mankasitraka mihitsy fa mbola be vavy eo ihany. Aza be moraly leo rangahy ialahy. Ary aloha izany resaka izany moany fa tsy molay mihitsy. Fa ahoana ny drafitra rapitso aloha e? Tsika mantsy dia ohatra ny mirava amin'ny teloko. Soa ela fa niteny an'izany. Ahoana marina io rapitso io e? Sika ny andeha. Zariko lona sy dina ohatra tsy tafa rapitso a. Ohatra fa ahoana ty? Tsy zafy efa misy olona manao fotoana amiko amin'io e. Manomboka oviana indray koa no misy an'izany e. Hatramin'izay niaraka foana ko izao vao hoe mamonjomonjy fotoana izany indray. Niova mihitsy anie lahy ty raha tato ato izay e. Dia noleka alakanto io ve no anarian'ilay ny akamany lahatra izay? Tsy misy an'izany rangahy fa mba rapitso fotsiny ihany tsy afaka. Ary azaka faraina be ohatra an'izany no mibandy fa inona koa ary ty ataonareo ty e. Ao fa raha zakako iny arozeko nareo. Aza manonofy ataondreo le sirado a. Koa zany ko. Nandeha mba moany lara tsy azaka an'iny izany la. Kozy marina le zany ankolony izany e. Adabo ihany momba ny sipy iny fa zaka an'la zany. Izay leo a. Iza le sy mibandy tsy efa mikody an'iny fa niala maina daholo e. Ninona koziny lisany eo e. Efa hoe tsy tafy za raha mpitso. Indray arako. Izay moa ety ihany tazana e. Tsy androko izany izay ahatongavany raha mpitso ionako amin'ny kanto. Tena mitombo andro manalina ato amiko mihitsy ny fitiavako azy iny fa mahagaga dia ohatrany tsy toy ny itiavako azy niaraka tamiko hatray ny fitiavako azy nanomboka tamin'ilay izy tezitra be tamiko iny. Tsy haiko hoe noho ny fahendreny sy ny fahaizany angamba. Zara moa vitako hatramin'ny tsy hiaraka amin'ny namako mihitsy raha mpitsoko. Ny fitiavako anao daholo izany ary kanto tiako ianao ary tena fitiavana madio no ato am-poko fa tsy kilalao intsony. Andeha aloha be raha mpitso dia andrasako amin'ilay toerana fipetrahana eo iny. Tsy maintsy mbola mamaky lesiny eo mantsy iny alohan'ny hidirana. Vatondry retsy. Tonga mihitsy aioka. Misy tetafaneny anga. Tsy izany retsy fa misy vola alain'izaina ny dadatoandry rapitso a. Nefa mifanindry amin'ny fotoana nomeny dokoteraly izy. Izany fe. Dia indrindra mba asaiko mahakasy ihany. Indry raha teo mirava amin'ny telo isaky ny lakamisy e. Kay, izany veriny e. Eno a? Fa nga tsy maintsy amin'ny fotoana omeny io tsy maintsy alaina azy amin'ny vola izany. Eny retsy miasa foana hono izy dia amin'io mba mampalalaka azy. Eny ary. Tsy maintsy mandeha makany izay aho izany fa neny tsy afakako. Rapitso izany makany e? Rapitso ka. Izay fotsiny nitadiavako indry fa toy izao amin'izay no nataondry teo e. Andeha hikarakara sakafontsika hariva aloha. Eny ary. Oe. Mo rapitso ilay fotoana naisy rato hoe hampianatra azy aho. Inona moa izany fa efa tsy afakako. Miala tsiny amindray aho izany rapitso maraina. Ny toerana fipetrahako ery mandrapitra sady mamakimaky lesona kely. Ka tsy raty ve lasa saina be amin'ny fipetrahako io. Anatony eny ve sa ahoana e? Ka nefa
Aleoana tonany any dia teneniko amiko hoe tsy afaka indray rahariva. Manahoana rato? Ary tonga lobe ianao izany androany a? Manahoana kanto? Tonga aloha mihitsy fa makana hita avaoko. Tsy androko mihitsy izay araina ny andro. Fa ahoana? Hatramin'izay ianao tsy misy an'izany androany fo niova kapoka teo. Ka efa hafa indray izao ny namako fa tsy toy ny isan'andro tsoniko. Namako vaovao mantsy tonga aloha be foana dia mpanizaka ny tonga aloha koa. Ianao koa dia mahay miresaka mihitsy a. Fa rato misy zavatra resahako kely aminao vetivety. Tonga dia lazao ara fa aza mampitaintaina eo ianao e. Lazao fa miainao anao sady efa tsy nirinon-taona be mihitsy aza. Tsy izany rato fa mipetraha mihitsy alohandry fa aizany dia hitsangana eo foana e. Eny ary alefa hipetraka. Dia hoento amin'izay ary izany resaka olazaindry amiko izany e. Miala tsiny ary rato fa tsy afaka indray amin'ilay fotoanantsika rahariva. Fa ahoana kosa kia? Za ve ake efa mba nanantena be nefa dia tsy afaka indray izany riko. Ka izany anefa misy zavatra tampotampoka be tsy maintsy alehako rahariva e. Fa mamanay tsy afaka dia tsy maintsy izany maka an'ilay izy. Tena azafady rato a. Hitako eny amin'ny tavan'ny rato ny alahelo any am-po. Mba malahelo koa rato fa tsy afa-manoatra. Ie dia roviana indray izany. Nefa indray tsy mahafoy fotoana ho ahy mihitsy ankoatran'io a. Ao rehefa misy fotoana foana mbola iarahantsika. Oe, ianarantsika mantsy e. Lasalasa ny vavako marina. Eny indray ariko. Ary mba tonga lobe izay ilay rato ity androany izany a. Inona koa fa ampiresaka ny kanto ny mamaika an'io aty. Voadaka teny angamba izy io dia manatona antsika ety. Dia ahoana ry zareo a? Dia ahoana ity mifandehana? Manomboka oviana indray moa ilany tonga lobe aty ampianarana ohatr'izao. Hita ho aho lesiko. Manova zavatra marina lesy ity fitiavany ity ka. Nareo koa izany dia tsy misy afa-tsy mianala rehefa mihaona ohatran'izao. Tsy misy manala an'la izany le tsy eo fa ny tamin'ny masonay ny teneninay a. Iza lesy ry rato ny tsy mahatsikaritra amin'ny fiovan'ny lato ampianarana. Tena leo be mihitsy maheno kafaranareo isak'izay mihetsika ka. Sao dia mba mialala nareo reto e. Vao mahita an'ilay bandy mampiresaka an'ilay anjely kely nareo dia miteny foana. Teneno rangazy marina fa tsy. Iza koa lesy ny alina amin'ny sipa masera be iny a. Hita ho aho. Manao zipo hely tiny. Ka aza mifampikafarafara ary fa mandreraka be. Izany rangano rehefa mainga eo fa rehefa tsy mahazaka ela mahazo miala. Hita ho ahako. Elahy koa ny tsy tambatambazana hiaraka aminay e. Izany mihitsy. Izay izany ny tena vavanareo a. Eko. Aleo samy manana ny lalany amin'izay koa rangahy izany manomboka hatreto raha izany. Dia izay ry kanto ny faran'ny finamananay a. Tsy mampino hoe nareo tsy mifankafohy be ireny dia lasa niady ohatran'izany. Izay ary noho izy ka atao ahoana e. Tsy maninona koa izany e. Reny koa nge tsy mba namana tsara fa mitarika makany amin'ny ditra fotsiny e. Raha sitraka ao ry kanto dia ataovy namanao be ah. Tsara rehefa mahatsapa an'izany ianao e.
didry izany aneo tsy mitondra makay izay ny fiainanao fotsiny ny simba eo dia aveonao anenina. Tena miderany fahendrenao ary kanto soa ihany aho fa niresaka taminao fa raha tsy izany dia variana ny taritaritin'ny reny namako ireny teny fotsiny. Tena misaotra anao amin'izany anatranatra madinidinika omenao azy izany e. Tsy misy tokony hisaoranao izany rato izay no mampinamana e. Mpinamana amin'izay izany tsika manomboka izao tsika nefa mpinamanao foana ry izay e. Tonga sahady fa mandram-piona ianao. Veloma kanto. Veloma ianao. Tsy nataotao foana marina ny anaran'ity tovovavy ity ka. Kanto daholo izay rehetra eny aminy. Ny bika, ny toetra, ny fanahany. Ndray izany fandeha marina mafy. Aleo andeha afa atao mirediredy fotsiny eto ka. Aio somako e. Mbola misy 2 andro be izao indray izany vao ahita azy. Oeto ty kely rehetra ry kanto le aron'akanjon-dry ino fasoa fa efa vity reto mino aho fa efa maina iny izay. Endriny eny efa maina tokoa ka. Ay. Fa misy zavatra ho tantaraiko any marina e. Sady mipasoka ihany ianao dia izahay tsy mpimbary. Hoe ahoana izay anaka? Hitaneny atao am-pianaranay izany nisy ankizy tena mpinamana be tsy mifankafohy mihitsy. Roa lahy iray vavy ry zareo. Somary mitovitovy fomba fiaina izay ry zareo ireo fa samy maditra be daholo. Fa ilay tovolahy iray antsoina hoe Rado izay somary endriendry dia hitaneny izay rehefa alakamisy hariva mirava mitelo. Rehefa misy fotoana malalaka tsy ianarana ohatra dia mitady toerana alefoana ry zareo dia mirevirevy ihany. Dia ahoana ny tohiny iretsy? Dia tonga amin'izay ny alakamisy teo na ndatsy handeha amin'izay ilay Rado na nomboka teo amin'izay dia efa somary hafahafa ny fifandraisan'ny zareo fa hoe hatramin'izay niaraka foana ka izao vao nisaraka. Ny ampitson'iny dia mbola iny foana ny resahandry zareo. Tsy nahazaka ilay vao teniteny foana rato dia ny teny marina amin'izay hoe za tsy araka aminareo intsony. Mety kosa ny natao izany ko. Na mandratsy izany ve ny mbola ndeherany tandriny tokoa anaka ny namana. Fidifidio ihany fa ny ataon'io namanao io ihany enkeny lasa arahanao azy ny endry ihany mantsy no anarina. Matokony fahendrendrehatra amin'izay marina mihitsy izany ry neny. Misaotra anao amin'ny fananarana omenao izao aza matahotra ianao fa tazomiko izany fahendreny efa nananako hatramin'izay izany. Misaotra anaka. Aleo aloha andro tsabary amin'izay fa efa nafana izay ilay rano. Ahoana ilay drafitra rariva ry kolona? Afaka ihany ry? Afaka ka? Sy tsara izany. Fa tsy mody alina be fotsiny fa manjary manemy be rabofo sy rabaina dia mandreraka be Ny ao an-tanàna koa rehefa manomboka be moralina be izao ka. Izany ve? Izao anala fanadinana izao foana ny koziny amin'ny bandy rehefa manalazy kely. Madilo mihitsy ny sofiko e. Aka mbola afaka firy volana izany ny irairaina isan'andro lava ao. Toa izany aleo tsy atsono lahy ao an-tanàna fa mifandifa mesazy fotsiny tsika. Sao Mety izany e. Amin'ny 3 andro tsika miala. Izay izany fa rehefa aveo aleo no mody midongizina kely ao izao fa ohatrany hoe tsy tratratra foana veranga. Izay izany fa rehefa aveo e.
sabotsy hariva foana koa ve izany andro izany ranga. Ohatry ny ela be koa rehefa tsy misy akama. Ohatra so izay taloha efa mandeha manala azy any amin'ny karaoke any. Sy efa tsy amin'izany tsony so e. Efa hafa mihitsy izao ny tanjona manomboka eto. Aleo mianatra tsara amin'izay fa ny vita azy efa nanenenany. Aloha no eto mody amin'izay fa tsy lozako mandrevorevy eto fotsiny. Volana sasa marina dia ho tonga ny fanadinana. 5 volana koa izay ny lasa nampifandray akaikany sy rato. Tena niova aloha izy. Ary niova nanaraka an'izany koa ny fahaizany tao an-dakilasy. Lasa nisan'ny mpianatra mahay izy ary lasa endriko. Manam-porofo izany tsy fahasahiny manadalaniko intsony rehefa any am-pianarana. Tena nifantoka tamin'ny fianarana izy. Tapitra efa vita ilay sy rato avokoa rehefa karazana lazadina rehetra tamin'ny taona lasa mifandinika. Manao ny kanto? Ay, ariana ny mahavariana be anao eto. Manao ohatra ato, ianao koa manahitra. Tia fanadinana efa atomby ity lesy ny mahalasa saina eto a. Ny riva izao tsy efa milamina be. Aiza koa? Ohatry ny efa tsy misy olana amin'ny ry daholo mantsy ny taranja rehetrarehetrako. Aiza koa hoe tsy misy olana. Kanto a. Misy lazadina vaovao izay ao amiko ao a. Roviany manam-potoana dia raha manao. Izany, tsara koa izany a. Ao fa rehefa misy fotoana tsy hianarana toy ny mahazatra dia atao izany e. Mety mihitsy izany e. Sady efa nijereko ihany izy fa misy tena tsy haiko mihitsy a. Eny ary izay izany a. Ary andao aloha hiditra fa efa indra amin'izay. Kilona, ahoana indray raha dia lasa miseho milay be atao am-pianarana ity e? Sady lasa miseho mahay be izany le ry a. Hita ho alesiko. Tedaka mihitsy izy rehefa misy devoir atao eny amin'ny tableau. Fa lasa mahay marina ve izy sa atorony kalakanto fotsiny e? Iny tsy inona koa ny ain'iny eo e. Mandika fotsiny ny devoiran'ny kanto iny. Tsy tandringa izy roa le teo tokotany mifandika devoir teo reny. Hay ve nisy an'izany e? Dia fahaizan'olona izany mba hoentiny nirehirehana amintsika. Mampime izy raha izany. Fa efa miaraka marina ve reny amin'izao e? Raha ny fahitako azy aloha ohatry ny efa zakan'le ry ny sipiny a. Izany a. Sady ohatry ny efa miaraka foana ireny naiza le anko. Aiza koa? Jerena mody masera be ny sipiny ay manafy toetra be tsy vanina. Fa ny mahagaga hoe izany tsy efa mikoty ny sipiny bandy tao am-pianarana fa tsy nisy nazaka daholo. Nefa rado ahoana? Fitaka le sy ho endry ny ivelany io a. Reny miseho endry be reny mihitsy ny tena maditra. Ary laka efa nikoty an'iny koa fa tsy nazaka dia mialan-drado a. Taloha izany e. Fa tsy misy tokony elonako an'le ry izany koa ane. Raha tsy indrery ny sipa manjatoka, mbola tsy hampafiriny reny e. Tamin'ny voalohany fotsiny aho nitaitra tamin'iny fa raha amin'izao efa tsy izany intsony, makaleo be na ny mahita azy azy. Aleo koa rangaza ny resaka izany fa tsy misy idirantsika izay ataony ihany a. Aleo vita ny baka dia hita eo e. Tena miaika andry ary kanto a. Ohatrany tsy nisy dikany tamin'ry kory ny nanao an'ilay matematika teo a. Efa nge za teny efa niala ny enina nanao an'iny fa tsy tafavoakako mihitsy akila.
Ny tiany anely nataony lahiny fa ny sinina fotsiny no famadika atandremy tsara reny rehefa mifanadinana. Misaotra ndrikery kanto tena raha tsy nisy andrena tena sahirana. Tsy misy tokony isaorana izany rato izay no mampinamana. Kanto alohan'ny hodindry dia andraso vetivety aloha fa misy zavatra lazaiko andry Aza hitako ka hitovy fitiavana rato. Dia inona ny avaloko azy eo raha izany ny ataony. Mila tsy ho tanako azy ny fitiavako azy. Lazao ary fa mihaino anao Kanto ahoana izay? Efa ela tia ny saiko lazaiko andry fa tsy tsy tanako tsony izy androany dia tsy maintsy lazaiko andry. Iangaviako anefa ndry tsy ho tezitra amiko. Fa maninona? Iangaviako koa ndry raha mety aza atao mampiova ny fifandraisantsika ny fahafantarandry ny ato am-poko. Tsy azoko. Tianao ary Kanto feno be ato am-poko izany fitiavako izany ka tsy tanako tsony. Izy marina sady ohatran'ny malahelo. Kanto afaka manome valiteny avy indry? Kanto Tampoka be amiko rato ilay teninao teo nefa no nifangatahanao dia omeko valiteny izao dia izao ianao. Izany very Kanto. Mihaino anao ary Tsy afaka niaraka aminao aho rato mbola mianatra sady tsika raha teo koa mbola nala fanadinana. Tsy tiako sembasembana amin'izany ianao fianarako Tsy mahasakana ny fianarantsika nge izany ary Kanto Tsika nge efa olon-dehibe fa tsy zazakely tsony lanjalanjaina fotsiny izany ary Kanto Zao rato raha tena tianao dia aza elingelenina amin'izany aloha ny saiko. Mangano any izy marina. Tiako ianao rato Fa misy fitiavana ihany ary ve ao am-ponao ao Azao no tena marina rato aleo rehefa vita ny fanadinana izay ataontsika dia ho valiako izany. Dia angaviako ianao tsy hiresaka izany intsony aloha. Izany moa Eny ary tsy haiko ny fangatahanao. Tsaroviny efa ary Kanto fa miandry anao foana ny foko. Lasa saina ny zanako izany. Neny koa manaitra. Mieritreritra tia fanadinana efa akaiky ty ary neny matahotra be Aza be eritreritra amin'izany dia tsy fa ataovy toy ny fanadinana tsotra fotsiny manjary lasa mikorotana be mantsy ny saindry dia tsy misy fifantohana intsony. Eny marina aloha izany fa na izany aza dingana lehibe eo amin'ny fiainako aneza mibaka izany ry neny. Alaminy fotsiny ho any saindry. Vita ndry io rehetra misaotra ry neny amin'ny torohevitra. Ao fa anao izay faran'ny heriko tsy maintsy afaka ny tanjoko. Vetivety lesy dia tonga ty baky ty Hita kiko fa atsika koa tsy matahotra an'io izany sady raha ny kozin'le nampanofa radoboka ireny koa ane dia mitafa be sika tonga dia mandika fotsiny rehefa any. Sady izay nanao faradoboka tamin'iny razoky iny koa any hatr'izay dia tafa foana le ry milaza mahita size foana isan-taonako.
dia ho hitantsika eo amin'izay moa ny fitsiklerady sy kanto monsieur Mahay be ao am-pianarana ireo. Ho hita eo izay tafy e. Fa ahoana marina ny pro rehefa vita io e. Ay isika ny analasa. Izay efa misy drafitra nomaniko manokana mihitsy ny amin'izany ka. Ay. Fa mba surprise aloha. Milay be zany a. Inona indray ary ity be suspense be ity e. Maninona nefa raha tonga dia gosiny izany. Kalma ho afa inona ary ity. Io tandria eo izy afaka andro vitsivitsy e. Indray arika. Telosanao feasiny eny a. Fa maninona ve tena nana teto amin'ny sady ianao e. Andriamanitra, efa nalainao vetana dia mbola nesorina teto amiko neny. Iza tsony mba hanalatra sy anoro aho. Fa dia inona loatra no vitako ny dia milanja azy fitsaliana mavesatra toy izao ahy e. Neny a. Azilozanao sao fa mahandro tika mbotikenao e. Azilozanao aneny a. Neny a. Mampalahelo marina ny mahita ny kanto mandohalika eo anoloany ireny toy izao. Mafy tokoa aloha mahazo azy e. Ka mboto tokoa izy izany. Aleo aloha pereziko izy fa so torany olo ka tena migogogogo mafy mihitsy mantsy izy izany. Malahelo anao ary kanto a. Oaka rezy kanto a. Arary eo angendry e. Zao re no anjara efa nomen'Andriamanitra ndreka mahery izy e. Mafy amiko loatra ratra. Iza tsony andrakina tsy vitako e. Mangina rery kanto a. Fa fako ny ranomasondry dia mitsangana aloha fa ho torany eo angendry raha zao no mitoy e. Zany a, mitsangana ho a. Vita ihany ny baka marina. Misy fanantenana aloha amin'ireny vitako ireny e. Nilaza adina taniko tsy dia misy hafa amin'ilay niarahana iskantonanao ireny. Fa ela marina izay tsy nionako tamin'ny kanto izay e. Zahay raha teoko moa tsy raha centre d'examenko. Dia mba handalo eny akaiky ny tranony zareo eny aloha raha ampitsy fa efa tena tia hita mafy azy mihitsy azy zany. Ridina sy rokoloina angamizao efa lasa nanala azy be mihitsy. Ny bitaka ery izao ireny amin'izao fahavitan'ny fanadinany izao koa. Olona koa tia tsena tia izany a. Aloha eto ny fidy menaka fa eto mba tsy milahatra be. Dia inona koa moa izany mbola tsy azo. Ay, zary mo sisa dia izay ka. Ka tsy kanto very mividy menaka ery amin'ny mpivarotra eto madinika ry. Aleo rangana tonany iny aloha fa sao dia dia feo indray fa ny olona raha teo koa maro be. Tena isy mihitsy io ka. Manao any kanto? Iza koa ary izany mahafantatra ny anarako izany. Oay! Rato marina! Manao ahoana ianao?
andao aloha ka sisiny ery fa be olona be eto. Zavatra nividiako raha teo koa efa azo. Ndao ary ary aleo entiko ny entandrifa mafesatra be izy zany a. Raha tsy mampaninanao ary dia io misaotra. Tsisy fisaorana. Ela ankizy tsy nihoana an'izay ka. Hita ho ha. Na tsiaro andria vao nahita an'ilay laza adina matematika iny. Tonga dia haiko be iny fa efa nisy laza adina mitovitovy tamin'iny nataontsika mantsy. Fa ny indri angamba ireny dia mandeha ho azoko. Tsy mitaintaina intsony zao indri miandry ny valim-panadina anie. Zany tadidinao iny. Aiza koa raha dia hoe tsy hitaintaina miandry ny valiny aho. Na dia ny fikorontanan-tsaina nahazo tamin'ny fahafatesan'ny endreny ary ve dia tsy hitaintaina e. Mbola tsy fantatra koa anie izay ataon'ny mpitsarany e. Fa ny fanantenana fotsiny no tsy maintsy asiana. Azafady ankiana mofota mandry aho. Miandra-pitoniana an'izay valiny aloha tsika. Aleo aloha hodiny rato fa mbola hikarakara sakafo atoandro a. Aleo ary indray aterikary amin'ireny fiviliana makany aminareo iny ihany e. Mavesatra ihany mantsy ty entandry tiako. Ka sao dia misy dia lehanao aloha e. Ohatra ny manahirana anao aho mantsy. Ka hitady andringa ny dia lehako aty e. Andao fa tsy maninona izany e. Hitady aho ny dia lehan-drato. Ray tokoa moa ny tranonay mbola tsy hitany. Fa hono marina ho ary kanto a. Hoe ahoana izay? Mba afaka mihaona amin'indry ve aho fa indry ty maika be nefitsika tsy niresaka tsara akory. Hay ve afaka ka. Tsika anie izao efa tsy mianatra intsony dia efa misy fotoana amin'izay ahy e. Aleo fiara-pitsy-sabotsika ny mihaona e. Ay, mety izany e. Afaka tsara amin'izay. Fa amin'ny firy no mety andry dia aiza? Aleo amin'ilay zaridaina fipetrapetrahana iny ary e. Amin'ny voa mety aminao? Mety ka, tena mety tsy maninona mihitsy. Eny ary raha pitsy izany dia misaotra anao mitondra ny entako fa tonga sahady a. Ty ary ny entandry e. Misaotra. Velomy rato. Velomy kanto. Re zao mety ho valy teny omeny kanto andro any. Iny nisy fa tamin'ny marina. Manao any rato. Tonga lobe anao izany a. Manao any aloha kanto e. Efa tsy androko mihitsy akiny tonga avy zohoro zao e. Zany? Eny akery kanto a. Androany no inoko fa ahazoko valy teny amin'ry momban'ny fitiavako andry. Tadidindray iny e. Hoy indry tamiko tamin'izay hoe aleo vita amin'ny fanadinana dia mamaly anao a. Tadidiko tokoa iny rata. Kanto? Tena tia andringe a. Drekako. Mantoalika izy marina sato indray sy ny tanako. Nitsangana teo ianao rato a. Tianao koa. Tianao a. Mba azara rotona moa rato ny fitiavako anao a. Efa fantatra anao tsy mifenako. Tsy misy anteherana intsony a. Naondrany teo atratrako ny lohany marina. Sady nitomany izy. Marina very kanto. Avo ny lanitra ka tsy takatro marina. Etsofiko izany mahalalako izany. Aza matahotra kifa tsy manadala fotsiny andry za. Tena tiako ndrery kanto a. Misaotra rato a. Valy tamin'ny maraina anie hono mibaky.
kozy ve le ty e? Ie, izay no nampetsoka lahaty io. Ka tery tonga dia jerena amin'ny telefonina ety ihany ary aloha fa tsy misy mahavity gazety intsony io e. Izay no tena mety. Nefa dia numero an'izy ary no jerena voalohany. Tonga dia ny Indri aloha jerena dia avy eo ny ahy e. Ary inona koa ary ty mangovingovotra be ty e? Andraso ary, ohatra ny lasa matahotra tamiko izany koa ako. Matokisa rangava lera fa inona ary ty a? Tery jereo aloha e. Désolé, le numéro. Tena tsy fahitsana isa. Maninona tsara ary kolona? Fa ahoana ary izany? Tery ny landray aloha ny jerena e. Ty ary e, ty ny numéro ko ary aloha e. Ty. Tena samy pointy sika sy lahy lesy a. Jereny lahy io. Kozy ve? Andao aloha rangahy hividy gazety fa ohatrany tsy mihina an'izany ah. So dia mandainga ty telefoniny ty. Ndao ary. Way. Rata. Faly be ah. Io ny anarako. Afaka. Zany ve aty? Aiza hoe zany? Io ny anarako. Rary manana Kantony aina. Ie, tena anaranao tokoa io. Misaotra an'Andriamanitra kely fa samy afaka tsika. Tena faly be ah. Misaotra an'Andriamanitra. Raha tsy nisy Andri angamba dia tsy afaka. Tsy misy tokony misaotra izany Rata. Faly saingy tsy hita an'ilay reny konkory fiasako. Mba tena sanao ne ohatr'izay efa mifamiantsika mianaka. Oka k'izay fa inona ary ty mamofota mandro ty a? Mino fa hita ny fiezahana izay nataondry e. Ary mitsikitsikia amin'izay moa fa aza manjombonjombona ohatran'io e. Misaotra anao aho Rata. Tsy misy ny okan'izany afahiny izany afa-tsy ianao. Misaotra anao Andriamanitra fa nifaly fangatahako. Tratrako ihany ny tanjokona dia misy ary fahoriana anatrehako ry. Raha mba teto mantsy ianao rineny. Mahereza kely malala. Aleo fihiniko mihitsy aloha Ndry fa raha tsy Ndry tsy toy izao mihitsy ahy e. Ndry akerikanto malalako le singambolona andavo ahy. Ndry le tovavy nanova ny fiainako sy nanala tao anatin'ny rendrarendra. Tiako ianao. Lay singambolona andavo fosy. Tantara ampiratandra Velo Antonio na Airtox novelomin'ny tapapirohany Christophe Rabearmanana. Niaraka tamin'ny Nirina, ny Volatiana Ratsoelosoa ary Tomona Fitiavana. Nandray feo 4 Nandrindra ny lafin'ny teknika Dida Montero. Tompon'andraikitra sy mpanatotosy tapapirohany.